Tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asan'ny Dr Jules Etienne izay candidat natolotry ny antoko mafy na ny Madagasikara fivoarana ny fampivoarana ny vehivavy androany ary dia nampahafantarina izy ireo ny toerana misy ny vehivavy ao anatin'ny fandaharan'asany ny vadin'ity candidat ity no nanome lanja izany fotoana izany. Nampidijina anatin'ny fandaharan'asany Dr Jules Etienne ireo hevitra samihafa avy amin'ny Dr Sylvie Vadiny izay manome lanja ny vehivavy raha ny fampahafantarana nandritry ny fihaonana tamin'ireo vehivavy teny amin'ny espace de la Tiadana ny tolakandro teo. Kendrena ny ananan'ny vehivavy toerana lehibe na eo amin'ny fiarahamonina izany na eo amin'ny fiarikarena. Anisan'izany ny vinavina ny bus social. Io bus social io dia totalizao ny fandehana. Bus izay misy mpitsabo, dokotera, misy mpampivelona, misy infirmier ao anatin'izany bus izay volavolafana mandray marary, mitety faritra isaky ny fokotany izany hoe manantona ny toerana misy ny marary. Indrindra moa izany ilaina any amin'ny toerana izay tsisy mpitsabo maro dia maro eto Madagasikara. Eo ihany koa fantatra fa maro amintsika vehivavy no mpanao asa tanana. Eo izany ny mpanjaitra, eo ny mpanao teny, na eo koa no mpandrary, sasany koa mpanasa lamba. Izany rehetrarehetra izany dia misy sehatra mba ahafahana manampy ireo mpanao taozavatra ireo sy mpanao asa tanana mba ahafahana mijery na dia tsy manana diplôma izany mpanao asa tanana izany kanefa kosa manana traikefa dia mba hojerena amin'izany sehatra izany no ahafahana manamarina azy ireto ireto dia manana fahaizana eo amin'izay asa ataony mba hahamora ny fitadiavana asa. Manome lanja ny lehibe ny sehatry ny fahasalamana ny fandaharan'asa satria ny fahasalamana dia voalohan-karena ary dokotera Rahateo ny candidat izay nanome toky fa manome lanja ny vehivavy ny vinam-piarahamonina ny candidat ny antoko Madagasikara fivoarana.